anatsika tsirairay avy ireo dia izao fiainana manery izao sekoly tokantrano androany raha mijeriny ao amin'ny tokantrano ange dia be deabe ny zavatra tiana vahanao isa-minitra isa-tsegondry na dia tsy haiko nareo fa za zao na dia hoe mampikitrano zany ara tsy vitako tsony ohatry ny taloha fa ohatry ny reraka kely zany mahavoafafahevitra ray dia reraka dia mipetraka aloha dia eo indray dia raha taloha ray andro mahavita ménage tatoato 3 jours vao vitako ménage hitanareo satria tsy herintsika le izy tsy mahavita ninoninontsika fa rehefa manaiky rehefa mirenaka amin'ny jesosy rehefa eny jesosy mantany inona zao mba tianao ataoko aminao zay jesosy mba meo le herinao ako andaotsika angeta eta zava-panahy foana andaotsika angeta eta an jesosy foana zay le hoe mibanjina an jesosy tsy hoe rehefa marary iny sanatria tsy ho amintsika ane zany amin'ny anaran'i jesosy tsy hoe rehefa any amin'ny hôpitaly any vao hoe eo vao hibanjina an jesosy le sérum vao banjinao eo fa andao rehefa mbola meny jesosy hery amin'ny andavanandro zay le hoe mila fiainana le zavatra ampianarin' jesosy le mampangeta etan jesosy ina matery an jesosy ao am-pony ao amin'io situation mitranga ao atokantrano io tsy fantatro hoe inona satria tena be deabe le sary ozy izy le rahavavy anankiray zay hoe le tokantrano ozy izy be deabe fa betsaka couleur betsaka zavatra mitranga ao anaty tokantrano ao ozy izy tafitrano no mitovy fa ny couleur ao anatin'le trano tsy mitovy zany hoe le couleur le zavatra mitranga ao mety misy menamena misy maintimainty fa io tafitrano foana dia izao andaotsika tsy anaiky hijery an'izany andaotsika hibanjina amin'ny fitiavan'i jesosy andaotsika tena hoe andaotsika hotery ny amin'ny fahalalana zay mahatery ny ao am-pony jesosy rehefa miaina amin'izany tsika dia tsy variana amin'izao fiainan'izao tsony andramo ange andramo ka iza ao ozy ny tenin'Andriamanitra fa tsara Andriamanitra andramo ange zany hoe tsy mierikerika andramo zany hoe tena inona mahatery an' jesosy fa zao tena tsy ahoantsika tsony zao fiainan'izao hoe adinitsika na le fotoana mefo io ary ohatry ny lasa fafinaretana hoe alina sahady ny andro alina sahady taloha tsika monimonina be hoe amin'izao sahady tsisa fa rehefa zay mahatery an' jesosy zay ao am-pony jesosy ny tonga ao am-pontsika misy zavatra tena tonga dia alamin' jesosy zany ny fiainantsika misy zavatra fahafahan' jesosy tsy tokony ho hitantsika tonga dia tsy avelany ho hitantsika zavatra tsy tokony hiainantsika tonga dia tsy mahakasika atsika zany dia avy eo dia ny olona indray no miteny fa ahoana mihitsy ary nareo fa le zavatra ve efa ohatr'izao dia nareo mbola matory ihany matory satria maninona ao an-tsambo miaraka amin'le jesosy dia jesosy matory dia tsika koa matory amen ao amin'ny bokin'ny Efesianina no amanginy jesosy atsika androany melohany karaha mpanompony bokin'ny Efesianina dia ovakitsika eo manomboka amin'ny voalohany dia hitantsika hoe hatraitsika no mijanona amen vakitsika amin'ny anaran'i jesosy anaka manekeny rainao sy reninao ao amin'ny tompo fa marina zany manajany ray sy reninao fa izany didy voalohany misy teny fikasana mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany amen tonga dia mitodika any amin'ny zanaka daholotsika amen zanakitsika vao tonga ray aman-dreny dia ireo zanakitsika koa ho tonga ray aman-dreny amen tenin'Andriamanitra hoe tonga dia mazava be hoe anaka manekeny ray sy reninao ao amin'ny tompo fa marina zany ampianarintsika jesosy ny fahamarinana ampianarintsika anahaka an' jesosy ilay fahamarinana mitodika amin'ny mitodika amin'ny zanaka ny tenin'Andriamanitra androany tsy misy hoe zavatra zavaina be zany fa tonga dia mahitsy be Andriamanitra tsy haiko nareo amin'izao fotoan'izao fa mety mahita nareo hoe mihamafy loha be ny tanora tenenina izy dia tonga dia ozy zareo hoe nareo zany tenenina izy dia tonga dia lasa izy midy ao amin'ny chambre dia ao izy dia na tokony hahandro sakafo ary izy dia tsy mahandro izy dia mihamafy loha be ilay tanora dia indraindray tsika tsy fantatrareo fa za indraindray te ho lasa ihany te tanako ty indraindray tena hoe za koa nge mba ohatra anareo ihany tamin'izany fa zao ho antsika ray aman-dreny mila efa nampianarintsika hoe mila mianatra mangina tsisy monimonina fa mangina ao amin'ny fahendren'Andriamanitra
amin'izay fotoana izay enoy Jesosy miresaka amintsika foana dia amin'izay fotoana izay enoy ilay fanontaniany Jesosy hoe inona izao mba tiako tianao ataoko aminao amin'izao enao zao mihitsy hoe ino le zaza tsy zaza tso mory zareo efa goza be no ny tena indry zareo mafilo be tsy voatenenina dia mity dia inona zao dia rehefa mandre an'izay tsika ho antsika ray aman-dreny dia maneketa ry amin'ny fanahy masina maneketa ry amin'ny fanahy masina izay ihany tsisy hoe rehefa mangintsika tsy hoe mangina dia miainao n'ilay ngonongonona moramora ao anaty ao fa rehefa mangintsika dia andao hoe safidy hiaino an' Jesosy Kristy hiaino an'ilay fanahy masina izay nameny Jesosy napetraka Jesosy ao anatsika velona ao anatsika amin'ny fanahy masina amen rehefa amin'izay fotoana izay dia andaontsika hiaino an' Jesosy ho an'ny zanaka kosa dia mazava be ny tenin'Andriamanitra maneke ndrainao sy nireny ao amin'ny tompo ny fanekenan'Andriamanitra fankatoavana an'Andriamanitra ny tena sitrapon'Andriamanitra rehefa mankatoa io tsy misy hoe taona tsy hoe rehefa nareo ny tsisy atao tsony fa izay mbola mianatra dia izay dia aiza ilay fankatoavana tsisy taona ny fankatoavana fa ny fankatoavana dia ho an'ny zanak'Andriamanitra rehefa manaiky zasy ianao rehefa efa nanolo tena ho an'Andriamanitra rehefa an'Andriamanitra zasy ianao dia ny andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao dia ny fankatoavana azy matoa zasy ianao mbola tsy resy lahatra ny fankatoavana an'Andriamanitra mbola tsy marina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra apetrao tsara miverena marina ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra todika amin'ny tanora azy ao an-tokantrano raha afaka mandiny tena kely melohany hoe amaly aingana na melohany ezakazaka risy aiza ho aiza ny tena fitiavana an' Jesosy aiza ho aiza ny tena fitiavana an' Jesosy mety mahita ny ray aman-drenina mety hoe nisy fotoana izay sy pasteur Sokraty rehefa miresaka amin'ny zanakay dia satria taloha tsika tena tsy mahalala an'izany hoe iza mariny Jesosy fa taloha ny fahalalana an' Jesosy dia izao hoe Jesosy manome izay iritsika Jesosy mitahtsika inona ny etahitanao dia tanterahan' Jesosy dia lasa izay ny zavatra azon'le zanaka hoe Jesosy mitaha Jesosy mamaly izay vavaka foana fa rehefa entin' Jesosy mitombo ao aminazy dia mahalala kokoa an' Jesosy hoe le Jesosy mihitsy ny tena ilainy tsy le tanan' Jesosy noho izay zavatra taloha izay dia nipetraka tao anatin'ny zanaka le izay fampianarana izay fa androany efa akaiky Jesosy efa eo ambaravarany Jesosy manitsy Jesosy milaza ny fahamarinana Jesosy amin'izao fotoana izao tsy ny tana mety mieritreritra angamba ny tanora hoe mbola hely izany mety tsy hanana fotoana ela iainana tsony ny tanora misy an'ilay hirany zoky ray aman-drenirija izay hoe amory ny mandrakizay dia rehefa tanora daholo ny matimaty ny accident amin'ny moto nisy fotoana fa izao aza mieritreritra na hoe mbola ho ela ny andro iainanao ry tanora aza mieritreritra hoe mbola haritrelytsika fefa kely sisa ao anatin'izany andao hiaina ao amin'i Jesosy ilay fahamarinana Jesosy Kristy no ilaina fa tsy ny tanan' Jesosy Kristy Jesosy Kristy no ilainao fa tsy ny tanan' Jesosy Kristy andaontsika ray aman-dreny anitsy ny zanakitsika andaontsika hifona aloha raha ohatra ka hoe izay ny zavatra sendra nitranga tamintsika tao an-tokantrano dia andaontsika hifona amin'i Jesosy ahitsio amin'izay ahitsio ny zanakao hoe teo amin'ny fahamarinana tantany hiverina amin'ilay fahamarinana satria nahoana izay miaina amin'ilay fahamarinana izay manahaka an' Jesosy ilay fahamarinana nge no hita an' Jesosy rehefa tonga izy izay miaina amin'i Jesosy amin'ilay fahamarinana nge no rehefa hiverina izy dia izay ankohonana izay ange ny fatany izay ankohonana izay no hitana hifampitantantsika ao an-tokantrano ao andaontsika hifampitatana hiaina amin'ilay fahamarinana zara ao amin'ny zanaka fotsiny teneny fotsiny ny zanaka ampahafantariny ny fahamarinana izay Sokraty araka ny teniko izay pasteur Sokraty nisy fotoana tena niresaka tamin'ny zanakay dia ny fony izay tamin'izany fampianarana tsy nety izany rehefa avy nifona tamin'i Jesosy dia nifona tamin'ny zanakay dia nambaranay hoe izao ny fahamarinana rehefa avy mizara ny fahamarinantsika dia tsika efa manoro ny lalana marina ho an'ny zanakitsika safidiny zareo ilay izy ny anjarantsika ray aman-dreny mivavaka ho azy ho an'ny zanaka kosa maneke ndrainao sy ny reninao ao amin'ny tompo
Inona Jesosy. Rehefa vakitsika ty tenin'Andriamanitra sy dia aloha hoe ndray ozy izy raha ohatra ka tsorina be izy dia hoe ndray sireny imagin'ny Jesosy ao an-tokantrano. Ho antsika ray aman-dreny andaontsika tena anaiky ho imagin'Andriamanitra ao an-tokantrano ao. Ho an'ny zanaka raha mijery ny ray aman-dreny dia tsy tanteraka ilay ray aman-dreny fa zao tenin'Andriamanitra marina foana. Tsy hoe Andriamanitra ilay ray aman-dreny fa rehefa mijery ilay ray aman-dreny jerevo ilay endrika Jesosy, jerevo ilay fahamarinana ao an-tokantrano ao. Tsy hoe rehefa mangina akory ilay maman dia hoe io fa haitsika manao an'izany tsy any. Fandana fa vakio ny baiboly nanginy Jesosy rehefa naninona. Rehefa nitirabaty Jesosy nanginy, rehefa nirorany Jesosy nanginy. Fantatry Jesosy fa hamadika azy Jodasy fa nanginy izy. Zay Jesosy. Amen. Za mino hoe izy tokantrano sitrana androany ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Farany ery ambany ery dia ao amin'ny Efesiana 4:9 ihany amin'ny anaran'i Jesosy ny 10 farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohatra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra anareo. Mifaharary kasika ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafindra ny ho fiarovan-tratra ary kirareo ny fahavinoam-panahy avy amin'ny filazantsarany fihavanana ny tongotrareo ary ny fanampin'izany rehetra izany dia tany finoana ho ampinga izay azahoanareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Amen. Mahereza ao amin'ny tompo. Mahereza ao amin'ny tompo ao anatin'ny ady izay lalovana mahereza ao amin'ny tompo. Mety hoe misy fotoantsika rahavavy, ranadahy, reraka kely fa izao tadio foana io tenin'Andriamanitra io mahereza ao amin'ny tompo. Sikino efa meny daholo sikina, kiraro, fiarovana, doha, tena efa nameny Jesosy ilay izy dia izao. Rehefa sendra ao anatin'izay tsika dia raiso io tenin'Andriamanitra io dia ekeo ilay izy. Isikina an'izao Jesosy. Arovako an'izao ny lohako Jesosy. Ny tratrako arovako an'izao fa izay tianao no ataon'i Jesosy aminao rehefa miombona marina aminazy ianao. Amen. Ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra dia andaontsika hitsangana handray ny tenin'Andriamanitra izay apetrany eny ambavan'ny mpanompony amin'izao fotoan'izao voninahitra Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Faly miarabantsika indray tonga eto amin'ity sekoly tokantrano ity. Minao fa nandray zavatra sahatsika tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay nizarany teny teto. Alohan'ny zavatra rehetra dia andaontsika hifampiaraby hany andaontsika dia tonoony fiadanan'i Jesosy eo amin'ny akaikinao tonoony fiadanan'i Jesosy ao aminy satria ny fiadanan'i Jesosy rehefa feno fiadanan'i Jesosy ny olona anankiray dia afaka handray zavatra amin'ny alalan'i Jesosy izy. Afaka nitahotra, afaka mifakiviana, mazava tsara daholo ny feo avy amin'Andriamanitra rehefa feno fiadanana ny olona anankiray. Andaontsika alohan'ny zavatra rehetra dia izao hoe hivavaka tsika ary hisotra an'Andriamanitra sahatsika satria tsisy afa-tsy Jesosy irery ihany no omena voninahitra eto amin'ity toerana ity ary Jesosy irery ny karakara ny fiainana-tokantranontsika tsirairay avy sy ny mombantsika manontolo irery. Dia andaontsika hivavaka hanandratra vavaka tsika dia manaraka izany tsika andaontsika hanolotra ny fotsika ho an'i Jesosy mba ho tonga tany lonaka ahafahan'ny tenin'Andriamanitra hiasa ao anatin'ny fotsika satria ao anatin'ny fotsika mitirava-heny fanahy masina fahatsika mandray ny teny fahamarinana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia andaontsika hivavaka tompoko. Ray masina tsara indreo izay any an-danitra mbola midera sy manome voninahitra anao izay. Mankalaza ny anaranao ilay Andriamanitra rainay. Mpanjaka anay, ilay Andriamanitra miay anay, ilay Andriamanitra mihevitra anay, ilay mahafantatra anay ary mahalala ny farany hatramin'ny voalohany.
makasitraka indrindra ray satria ianao le Andriamanitra nanolotra ny ainao teo ambony azy fijaliana. Fifakasitrahana anao zay ny amin'ny famindraponao zay navaozinao anaindray amin'ity maraina vaovao ity. Sotra betsaka Jesosy malala satria tsy navelanao verimaina ny fotoana androany Jesosy satria mbola hoentinao eto izay amin'ny alalan'ny fanainao masina ahafahanay mandray mifamangina sy ireo hafatra rehetrarehetra avy aminao ahafahanay manitsy ny mombanay ahafahanay Jesosy malala mifandray aminao miombona aminao mahita anao indray amin'ny alalan'ny teninao Jesosy malala aoka Jesosy eo tsy misy teny avy amin'ny olona eto Jesosy malala na fahaizana na fahalalana manokana fa ilay teny avy aminao Jesosy malala ka aoka mifonay tsirairay avy zao mba ho tonga tany lonaka ahafahanay mandray ny fahamarinan'ny teninao Jesosy eo ka ny teny rehetrarehetra izay ambara eto Jesosy dia aoka ho tonga fanahy sy fiainanao anatin'ny olona tsirairay ary ho zaraina ao anivon'ny tokantrano sy ny manodidina ahatonga anay ho vavolombelon'ny fahatsaranao ao anivon'ny tokantranonay makasitraka sy mamay voninahitra indrindra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nanaovana an'izany vavaka izany aleloia amen mazaho toerana tompoko dia mbola mamerina ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy tena misaotra an'i Jesosy satria Jesosy dia fitiavana Andriamanitra dia fitiavana raha namorona ny tokantrano Andriamanitra dia tsy tsaroa fa tena sarobidy amin'Andriamanitra izany tokantrano izany raha veriko foana izany tamin'ny vao namorona ny tany sy ny lanitra Andriamanitra dia izao hoe inona ny fironiny faharoa tokantrano fironin'Andriamanitra faharoa noho izany sarobidy amin'Andriamanitra io tokantranontsika io tena sarobidy amin'Andriamanitra io tokantranontsika io lohateny fizarana androany dia izao hoe tokantrano miaina fitiavana mandany nofo maneho an'i Jesosy mino fa mahafehy ny zavatra rehetrarehetra sahady zany lohateny izany dia izao hoe tokantrano miaina fitiavana ohatrany ahoana izany tokantrano miaina fitiavana izany ny ao amin'ny Jaona 7:9 ten'Andriamanitra dia manao hoe fa toy izao tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay tena haintsika tsy enjery tsara io tenin'Andriamanitra io jereo fa Andriamanitra tena hoe name an'i Jesosy izany fitiavana izany dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalany nanomezany zanan'ilay tokana izay tena mamy aminy ngamantsika raha mananjanaka dia tena tenentsika mihitsy le sombin'ny haiko kely ity le mamiko kely ity tena tiantsika ny zanakitsika Andriamanitra nefa tsy nanana afa-tsy Jesosy rery ihany dia nafono atsika nomeno atsika ho tonga fanomezana ho atsika raha tsika ho mpanota dia izao hoe tsy nijery an'izany Andriamanitra fa name an'i Jesosy izy ho tonga sorona ho atsika na dia tsy mendrika aritsika dia izao ny ankonana kristianina iray dia tokony ankonana anjakan'ny fitiavana manome fitiavana ohatrany ahoana izany endrika fitiavana izany tokony fanomezan'ny ankonana izany ao anivon'ny tokantrano misy karazana endrika maro ahafahana mitaratra fifanomezam-pitiavana ao anivon'ny tokantrano misy endrika hita maso afaka ameantsika ny ankonantsika ao anivon'ny tokantrano izay misy atsika indraindray tsika mila hita maso tokony hita maso hoe tena tia mariny tsika lehilahy tena tia mivaditsika mariny tsika ny vehivavy tokony hita eo taratra hita maso hoe tena tia mariny tsika fa indraindray tsika misy fotoana hoe rehefa mifampiresaka dia tena tia ianao ve tsy mahalala an'izany zay efa olda be izany raha ohatrany hoe efa tokantrano efa ohatrany hoe efa nahazoazo taona kely tokantrano efa mantaona maromaro ohatra dia efa lany daty izany hoe izany fanomey fitiavana fa nefa tena teneniko atsika tena ilain'ny tokantranontsika izany fanomey fitiavana izany fitiavana hita maso izy ohatrany ahoana izany endrika ahafahana mitaratra fanomezam-pitiavana ao anivon'ny tokantrano izany amin'ny alalan'ny fitenenanao teny mamy an'io vadinao io ny any zanaka maneho fihetsika sy fiteny ianao ve izao mba manontany teny hoe oviana izao ianao mba niteny hoe tiako ianao tamin'ny vadinao farany tamin'ny zanakao le zanakao le rehefa le tenenina le tena mahafinaritra be le efa manomboka le mieritreritra izy efa le bebe dia efa za ohatra ny efa
tsy dia azo tenena fa raha vao mananatra na ohatra ny ray aman-dreniko dia za koa manana ny hevitra ambarako. Dia indraindray ianao rehefa ataony ankizy ohatran'iny dia ohatrany lasa ohatran'ny hoe tsy tia ame fitiavana anazy izany ianao. Fa teneniko anao fa mamany olona antsika ao ny voatokantranotsika amin'ny fiarahantsika ny zanakitsika fitenenana anazy fotsiny tena tiako angenao matoa mitenenao an'izany. Fa indraindray tsika ray aman-dreny rehefa mieritreritra fa ray aman-dreny dia za tsy indray tsy maintsy mametraka. Rehefa miteny ahako dia tsy maintsy manaiky daholo ny olona rehetrarehetra. Tsy misy an'izany hoe anona izany fa na be loha ary ianao dia za tsy maintsy hoe izao. Fa izao tem-pitiavana kely avy aminao fotsiny ihany dia afaka mahany olana iny zaza iny. Satria mety nisy ratra-ponga eny hoentintsika tamin'ilay zaza tamin'ilay vady dia izay mahatonga anazy lasa ohatrany hoe misy fanoherana ataony antsika ao ny voatokantranontsika amintsika. Dia marary antsika nefa ilay izy satria olona tiantsika ilay izy. Olona akaiky mifotsika ilay izy. Nefa ny problema dia isika tsy mahay manome an'ilay fitiavana. Tsy mahay miteny fitiavana anazy, tsy mahay milaza hoe tena tiako ianao. Nisy ankonana izay sao dia tena ilay mpianaka dia mifandramatra ohatrany hoe tonga dia tsy mbo manana an'izany hoe fiarahana hoe miteny fifankatiavana izany fa vao mifanakaikaiky izy mianaka dia tsy maintsy ohatrany hoe mifandramatra foana dia rehefa mifampiresaka izay dia izany pastera io tena io zaza io izany tena raha vao miteny ahako satria izany efa melehibe dia manohatra anahy foana izy dia lasa hitan'ny pastera lasa za koa lasa tena ohatrany hoe za ve ray aman-dreny te hametraka koa hoe izao ange izay nahita fiainana mihoatra lavitra noho ianao dia tsy maintsy ohatran'izao dia ozy izy hoe tsy mamaha zavatra izany hoe dia hitany sefa izany hoe tena milamina izany nareo raha mipetraka amin'izay zavatra izay foana nareo izay foana ny ainanareo. Dia hitako tena tsy milamina aloha pastera. Dia oviana izao azy izany sy nanao câlin farany ny zanak'isy. Dia ny ohatroatra aloha izy dia ozy hoe ohatrany tsy tadidiko. Dia nefa izany izao tena mamaha zavatra be eo amin'ny zaza io. Satria izao tadidio tsara fa marary antsika io zanakitsika io raha olon-kafa no omeny fitiavana noho ianao. Satria izay tena zavatra olana be ao anivon'ny mpianaka mihitsy izay ao amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny satria jerevy tsara fa lasa rehefa olon-kafa manome fitiavana ny zanaka ao iny fa tsy ho azonao intsony iny fa iny olo iny no omeny fitiavana bebe kokoa indrindrandrindra sanatria an'izany hoy raha lasa any amin'ny jentilisa izy. Nefa tsika mitory filazantsara hitondra amin'ny fanjakan'Andriamanitra erak'izao zavatra rehetrarehetra izao nefa ny zanakitsika ary ataontsika ambany zavatra ohatra famezana fitiavana ny zanakitsika. Nefa tsika miazakazaka andeha eraka tseroa any amin'ny fokotany any amin'ny faritra hiazakazaka hiteny ny fitiavan'i Jesosy. Nefa ny zanakitsika ao tokantranontsika tsy mba omentsika an'izany dia mandinika any izy hoe izay izany ohatra ny tena any amin'ny lisitra farany. Nefa Jesosy miteny ao aiza aloha izy ao Jerosalema aloha izy. Andao amboatra ny Jerosalema tsikatsika ny mpivady andao mba hahay an'izany famonome fitiavana amin'ny teny mamy izany. Ny zanaka andao tsika tena hoe hiverina hihevitra hoe za nge tsy tonga teto an-tany raha tsy nisy ny ray aman-dreniko tsy toy izao tsy lehibe izany raha tsy nampinonoiny eny dia tsy lehibe tahaka izao tsy nameny sakafo dia tsy ohatr'izao fa misy fotoana ny zanaka metrehatra rehefa tenenina foana za tena tsy tian'io zany tsy tian'io atao trano za foana ny tenenina fa teneniko anao fa Andriamanitra dia teny. Raha vao ny olona anankiray tsy teny dia izao hoe tsy tia an'Andriamanitra izy. Ny olona anankiray raha vao tsy tia fanontsinana dia izao hoe tsy tia an'Andriamanitra izy. Fa isika kosa nefa izao andaontsika tsy hanao teny mihoatra ao amin'ny tokantranontsika fa mba hanao teny mamy. Jereo fa Jesosy tsy mba nanao teny mahery tamin'ny mpianany izany. Ny ao anatiny izany tsy mba nanaovan'i Jesosy hoe fanambaniana izany. Tsy mba niteny izany Jesosy hoe teny hoe tena mihoatra izany tamin'ny mpianany. Jereo fa rehefa Petera izao nanontany Jesosy zavatra tsy hainy ny amin'ny
fa jereo vakitsika ny ao amin'ny Matio 7:20 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia nananto ny Petera ka nanao taminy hoe tompoko impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka avelako izy hatramin'ny impito fa ho Jesosy taminy tsy lazaiko aminareo hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amin'ny fitopolo nomeny Jesosy azy mivaly ny zavatra nangatahany Petera. Tsy mba nitety ve Jesosy dia niteny hoe ilako dia efa impiteto jerefo tsara ireny nataoko ireny andrianina ry Tomasy zao tsy mba tsy nanao an'izany Jesosy fa nanino tonga dia nameny Jesosy azy mivaly Petera hatramin'ny impito amin'ny fitopolo ilay izy. Fa zao fariseo sy ny sadoseo kosa nataon'i Jesosy hoe taranaka mena rano ry anina fa indraindray tsika ohatr'izany mihitsy ny ataontsika ao anivon'ny tokantranontsika indraindray tsika dia ohatry ny mametraka fahefantsika dia manana fahefantsika iteny mafy any ao tokantrano fa ny any ivelany indray tsika mahay manambitamby be. Misy fotoana antsika manao an'izany dia saritsary ny anytsika nefa manino maratra ny ao anivon'ny tokantrano rehefa ohatran'izany ny ataontsika. Tsy miteny indray hoe any ivelany dia rehefa anona dia ataovy tsinitsinina any ivelany fa zao hoe ao anivon'ny tokantrano aloha ameo ilay fitiavana zarao ilay fitiavana atao vitan'ny zanakitsika ray aman-dreny raha ray aman-drenitsika dia zao hoe atao vitan'ny zanakitsika io ilay Jesosy fitiavana ilay manolotra ny aina ilay miteny mamy ilay tsy mbo mandatsy tsy manisa foana hoe io indray anao an'io indray zao efa miteny foana fa za manao dia mandatsa tonga ny teny ohatra rehetrarehetra izay mandratrany andao ry ajanona izany efa andro farany zao andao tena tiany ankona tsikintsika raha tsy mahay an'izany teny izany tsika dia zao hoe andao angatakitsika satria tsy ezakitsika ihany koa ilay izy. Indraindray tsika tena tsy mahay satria be dia be ny fampianarana ny oentin'ny ray aman-dreny antsika zavatra hitantsika tany amin'ny ray aman-dreny dia ohatra ny efa volavola tamin'izay tsika dia lasa karakterakitsika ilay izy fa nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia Andriamanitra androany mamangy antsika andao re iverintsika iteny mamy eo anivon'ny tokantranontsika io. Alleluia. Amen zany sa tsy amen. Dia ndao koa tsika hifanompo ao anivon'ny tokantrano. Jaona 7:15 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa vita izany dia napidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famoahana izay nisikinana. Jerefo tsara fa Jesosy io. Jesosy no nanao an'io. Tsy niteny izy hoe andana aloha ry Jaona batay ilay rano fa ohatra zao fa izy mihitsy nandehana io hoe vakitsika ilay izy hoe rehefa vita izany dia napidina ny rano tamin'ny tavy izy Jesosy io napidina ny rano tamin'ny tavy io dia lasa izy mihitsy nandeha nanasa ny tongon'ny mpianany namafa n'ilay tongon'ny mpianany. Andaontsika eo anivon'ny tokantranontsika io ilay hoe mifanompo amin'ny fiteny dia amin'ny fiatsika ihany koa. Mifanompo mifanampy ao anivon'ny tokantrano amin'ny asa mandraraha. Tsy voatery hoe ny zanaka foana no mandeha manao raharaha. Tsy voatery hoe ny renim-pianakaviana dia izy foana mikarakara ny zavatra rehetra fa hifanampiana ao anivon'ny tokantrano. Ny anay zao ohatran'izany dia nisy fotoana paster Nirina somary menatra kely mihitsy mipetraka tetsy fa rehefa tena hitany hoe tena be zavatra sarina be ao anivon'ny tokantrano dia tsy miandry anazy hipasoka ny akanjony na ny anay ary fa tonga dia alainy ny akanjony tsirairay avy dia aiza ny akanjonareo dia pasohany. Tsy miandry izany izy satria ozy izy hitako efa be dia be ozy izy ny zavatra sahanao dia za koa ozy izy ve dia mbola ho vesatra andeha hanampy an'ilay ianao efa sahirana ozy izy fa alao ozy izy ampiko ianao dia misy fotoana ny olona gaga fa zany koa ve dia ataon'ny lehilahy satria indraindray tsika fona tompoko amin'ny ray mpianakaviana indraindray tsika lehilahy mety mametraka hoe za lohany dia za tsy maintsy manana autorité anivon'ny tokantrano
dia rehefa alohany dia za tsy maintsy tompona foana fa ireo tsy maintsy manaraka foana ireo tsy maintsy za foana no ataon'ny zavatra rehetrarehetra dia za no karakaraina dia lasa zanaka kely misy fotoana mihitsy le olona vao mivady kely eny dia efa niteraka ry zareo dia tsy ray ihany ny zanako fa roa izy dia lamatoa vadiny io satria karakaraina le lehilahy tahaka ny zaza ihany koa aiza ny bakiraro pasohana ny akanjo tsy hoe tsy hanao an'izany tsika korony fa zao hoe raha mba azo atao fa ny ompitiavana ihany koa dia izany hoe manampy ny vady manampy ny zanaka mifanampy eo anivon'ny tokantrano zao ny tokantrano ny raim-pianakavianisany dia tsy kazerina miaramila ka rehefa miteny ny raim-pianakaviana hoe jery atrika dia jery atrika daholo tsika rehetrarehetra marina hoe ilainy izany mankatoa ray tena ilaina ary aijaina ny raim-pianakaviana satria izy minona lohany tahaka an' Jesosy fa zao kosa raim-pianakaviana malala isany dia zao hoe andaotsika ny fitiavana amin'ny fihetsika manampy amin'ny vady miteny mamy amin'ny zanaka amin'ny vady io mba tsisy ratra ao anivon'ny tokantranontsika amen. Ny tokantrano hita fa mifankatsisy mirahina koa dia tokantrano miray saina manana fanapa-kevitra anankiray izany manapa-kevitra anankiray izany dia zao hoe misy fotoana ohatrany hoe fananarana zanaka ohatra dia le raim-pianakaviana ohatrany hoe mananatra an'ilay zanaka somary raim-pianakaviana moa somary manana feo ngedangeda kely konokono ny vehivavy izay dia miteny an'ilay zanaka dia indraindray tsika renim-pianakaviana indray ohatrany hoe ahoana indray izany hoe ohatrany hoe te hiaro an'ilay zanaka dia nefa tena fahadisoana be eo anivon'ny tokantrano izay zavatra izay satria ho hitan'ilay zanaka hoe ity izany miandany kokoa aminahy fa ity izany no miteny lava fa zao tena teneniko antsika renim-pianakaviana marary ny zanakitsika sy volany tsika nitondra n'iny tao na niteraka n'iny ary tena marary misy fotoana tsika marary anahy io sy volana nitondra an'io dia nampinono io dia nitrotra an'io poketrako teny foana io nandritra ny 2 taona dia indraindray tsika tady teny an'ilay raim-pianakaviana aza tao an'izany ilay zaza eo mason'ilay zaza fa alohantsika tsy manao an'izay satria ny fanehoanan'izay fitiavan'izay koa dia izao hoe firaisan-kina ozy izy fanapa-kevitra miaraka amin'ny mpivady dia eo tsika izany mba manehitra kely roneny mametraka lanja ny fanajana an'ilay raim-pianakaviana hoe mba manginitsika hoe io fa mananatra dada satria misy antony izy matoa mananatra an'ilay zanaka dia mba miray saina hoe inona ilay tenen'ilay raim-pianakaviana dia tsy eo amason'ilay zaza tsika miteny tsy mety izany ataon'ny zaza atao an'izany izy fa marary kosa izy fa eo amason'ilay zaza fa rehefa miala eo nareo tsy maninona dia ndana mitokana dia inona ilay tsy niraisana saina teo inona ilay fanapa-kevitra tsy nentin'ny araka teo fa tsy eo amason'ilay zaza tsika manao hoe ianao koa dia io zaza io foana dia ohatran'izao fa tena manimba be any ankohonantsika izany manimba be any zanakitsika izany andaotsika iray saina jereo Andriamanitra rehefa namorona an'izao tontolo izao dia niray saina andaotsika ozy izy amorona olona tahaka ny endrikitsika niray saina ry zareo dia ohatr'izany mihitsy ny ao anivon'ny tokantrano taratra n'Andriamanitra ny tokantranontsika dia izao hoe andaotsika iray saina izany dia taratra daholo ahafahantsika manome fitiavana ao anivon'ny tokantranontsika. Petera voalohany 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary toy izany koa ianareo vehivavy manekena ny vadinareo mba ho voatoana ny fitondran-tena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny ihany aza raha tahiny misy tsy manaiky ny teny. Andaotsika ho tonga ohatra eo amin'ny ohatra tsara ho fanabeazana ny tokantranontsika ny ankohonantsika. Misy manko ireny ny ankohonantsika efa tsy mihaino antsika intsony
araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo aloako teo hoe ry misy zanakitsika efa mengeda no tsika izy dia rehefa tenenina izy dia lasa izy midy any amin'ny efitra ozy izy indraindray nampitsofina manao fihetsika mihitsiny dia manao fihetsikehtsika eny eo izy fa izao andaontsika ray aman-dreny zanaka ho tonga ohatra fanabeazana ny hafa amin'ny alalan'ny fitondran-tenantsika. Izany hoe fitondran-tena raha misy tsy voataona ny tena ozy izy dia fitondran-tena. Tsy hoe rehefa zakatsika ilay zavatra ataon'ilay anankiray na ny zanakitsika dia eo koa tsika fa manangatra be dia ozy izy paster diary teo hoe te handeha ilay tanako satria maniny te hiady amin'ilay nofontsika tsika satria tsika ray aman-dreny dia tsika tsy te hanaiky an'izany hoe fa ahoana mihitsy moa izany fa teneniko atsika fa raha vao mandray an'izay fanapa-kevitry ny nofo izay tsika fa tsy ova izany ny zanakitsika. Fitiavana ihany manova an'ireo dia mifanahy masina izay ao anatiny amin'ny alalan'ny fanehoantsika an'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fihetsika hoe tsy nanao reaksiontsika fa nangintsika dia rehefa tena tsy zakatsika ilay izy dia aza manao reaksion amin'ny vava indrindrandrindra na hoe tanana tonga dia lasa mamelaka fa lasa aloha ninona ny ampiasaina loalika ny ampiasaina. Za tena joro-vavolombelona ary mbola joro-vavolombelona amin'ny sabotsy fa tena niainako izao zavatra izao. Ny zanako izany tsy tena hoe maditra be maninona na ohatran'izany fa rehefa hivavaka indraindray dia misy miongona dia andeha ananina indray dia rehefa fotoana hivavaka iny dia tady rehefa tamin'izany tady misy zavatra mivoaka eto rehefa irano rehefa hivavaka dia hanao zavatra indray reto dia rehefa hoe misy zavatra conseil amenao anazy na fananarana dia ohatrany hoe tsy hitanao eny amin'ilay zaza ilay izy izany satria maniny miandry olona koa tsika fa tsy miandry an'i Jesosy ange mahatonga ilay izy any andaontsika hiandry an'i Jesosy fa izy miasa amin'ny fotoana rehetrarehetra fanahy masina afaka miasa ao anatin'ireny satria nge reny koa nge mba manana amin'ny fanahy masina tsika indraindray mieritreritra ray aman-dreny tsika dia tsika foana amin'ny marina fa mba miasa ao anatin'ireny fanahy masina fa teneniko nareo fa ilay zanako kely iny fa milalao miazakazaka eraky ny centre io fa rehefa tonga ny fotoana fa anarina ianao hoe neny ohatr'izao ilay tenen'ny paster taitra be hoe fa angaty miaino fa miaino zareo aza mieritreritra an'izany hoe tsy miaino izany zareo fa miaino zareo dia mitaratra n'iny teny izay tenen'ny mpanompon'Andriamanitra iny any aminao tokoa ve izy iny dia averiko kely ilay fijoroana vavolombelona dia rehefa mahina ilay izany dia rehefa mahita ilay izy tsy atao ilay zanako dia malahelo mifoky dia avy eo izany tena nanapa-kevitra ako hoe aleoko tonga dia aforotra ny loaliko vao mahita an'ilay izy dia lasa midy any amin'ny tranoko dia mandoalika hoe tena tsy zakako izao Jesosy fa ohatran'izao ohatra mbola tsy hitako ihany ilay izy ohatran'izay tena ohatr'izay mihitsy rehefa miresaka amin'i Jesosy fa andaontsika tsy tsara velatsia fa tena hoe tsika io atolory atao vitan'i Jesosy hoe io za fa mainty ny ao anatin'ny lohako io za fa izao indray za fa Jesosy afaka mamadika ny mainty ho tonga fotsy dia izao rehefa namotra ny lohalika dia misy taonana izany tena hoe na malahelo saotra izany dia fa rehefa tonga ny fotoana anankiray Jesosy afaka mamangana ireny zanakitsika ireny ary tena ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra ny fiasan'i Jesosy amin'ireny zanakitsika ireny tsy ilay olona eritreretintsika tsy ova io mihitsy io anatin'ny lohantsika io hitantsika mahaso io ho avy ny fotoana fahazakivy izany tsika fa Jesosy ange mandre tsika mantsy indraindray rehefa mivavaka dia mieritreritritsika hoe ohatra tsika ihany Jesosy rehefa ana dia be marenina rehefa anarana fa Jesosy na io amen tsika amin'ny teny mpanompon'Andriamanitra iova ianao dia manao ianao hoe amen dia hozy izy Jesosy hoe iova hono izy soraty ry anjely iova izy hitan'i Jesosy daholo ireny fahazamanantsika voarakitra ao an-danitra ao daholo ireny zavatra rehetrarehetra ireny hoentin'ny anjely ho tonga didikazo mampofona eo anatrehany seza fiandrianan'Andriamanitra fahazakivy izany tsika amen
Manarak'izay dia tokantrano kristianina dia tokony tokantrano miaina fandavana ny nofo. Io tena sarotra io a. Teneninety io dia mora io. Tsy hoe rehefa paster ianao dia tena haintsika izany, izany mandaha nofo izany tena vitantsika vao misy anina tonga dia haintsika mamoaka an'io. Fa sarotra io satria io ilay nandahan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany io. Io ilay nahafahan'ny Satana niditra nananirika nandavan'ny olona an'Andriamanitra. Anisan'ny fanehoana ny fandavantsika ny nofo anivon'ny tokantrano dia ny fahaizantsika mahafehy teny. Tsy mandratra ny hafa amin'ny tenitsika. Indraindray tsika eritreretintsika hoe tsy mandratra ny hafa tsika satria efa izay mihitsy ka. Izay ny fahamarinana ka. Masiana toko sy andininy kely mihitsy nefa tena tsy tena izay loatra ilay motivation anatin'ilay fo. Tsy ilay fahamarinana hoentiny eo anivon'ny tokantrano hoe izao io manana fahalemem-panahy ianao na mivavaka aloha ianao alohan'ny tenenanao sy ananaranao ny zanakao alohan'ny fampiresahan'ny mpivady. Satria indraindray tena mahavariana mihitsy hoe misy fotoana ianao miresaka amin'ilay vadinao dia inona koa izao no nahatezitra tamin'izany. Sara ohatrany tsy niteny mafy anazy kory na ohatr'izany. Dia variana ianao fa naninona tezitra izy satria naninona tsy nialoava ny fiarahana tamin'Andriamanitra ho teneniko azy ve izao. Dia lasa gaga ianao rehefa tezitra ilay anankiray fa taiza hoe zary ilay natezitra anazy tamin'iny. Dia ohatran'izay mihitsy ilay izy. Indraindray tsika tsy mieritreritra hoe endrika fanambaniana ilay zavatra tenentsika. Indraindray tsika zanaka ohatra efa nahitahita fianarana mihoatra ary kokoa noho ny ray aman-dreny na ny lahy na ny vavy somary hoe nahita fahalalana fahaizana kokoa tao anivon'ny tokantrano dia lasa hoe izany ve dia tsy takatra hoe. Ohatrany hoe 501 ohatrany hoe misy code zany. Code ny banque izany 5 izany eo anatin'ny comptabilité. Zary ny ahafantaran'ilay anankiray an'izany. Ohatrany hoe miteny zavatra tsy fantatra n'ilay anankiray ianao. Fa izao andaontsika tena hoe ho tsara hera amin'Andriamanitra alohan'ny tenena amin'ny vavantsika. Satria lasa miendrika lasa ohatrany hoe fasiahana, tsy fanajana ny hafa, lasa fanambanina ny hafa rehefa tsy alohavan'ny fitarihan'ny fanahy masina tsika rehefa miteny. Jereo fa ao amin'ny Jakoba 3:9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary afo ny lela ozy izy dia faratsiana tsy talana. Eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipetipetina ny tena rehetra ka mampirehatra izao zavatra rehetra izao sady arehetry ny elo izy. Ny vava iray ihany no ivahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Rahalahiko tsy mety raha misy izany. Mora be amintsika ohatrany hoe mangina. Raha olona tsy dia manana ny zady anasa aloha dia tsy mahay mangina. Fa io lela io tena sarotra. Izay mahatonga ny magaka fa ny Ntaolo ary manao hoe avadibadio impiro izy impito ny lela vao miteny ozy izy. Fa matoa eto ny tenin'Andriamanitra miteny hoe io lela io nge misy faharatsiana. Dia tokony isan'andro tsika vao hiteny zavatra tsika dia andaontsika tena hoe alohan'ny tenenantsika dia izao mety ve izao fanamasin'i Jesosy hiteny azy an'izao indray ahako mety ve. Fa jerenao fa ry ny zavatra eritreretinao hoe ilay atahoranao indrindra iny. Ilay tianao antsiana an'ilay vadinao hoe mba tsy tiako kosa ilay ohatran'izao iny. Fa ho ekeny iny. Satria naninona? Efa avy niombona tamin'i Jesosy ianao izay vao niteny taminy tena ohatran'izao kosa ke tena tsy tiako aho. Azonareo ve? Ndaontsika tena hanana fiombonana amin'i Jesosy. Izay ilay fiombonana amin'i Jesosy. Ho tsara hera amin'i Jesosy alohan'ny amoahana teny ao anivon'ny tokantrano. Mba hahatonga an'ilay tokantrano izy fitiavana dia izao hoe araka ny teneniko teo ndaontsika handahan-tena. Tsy mora ozy izany mandahan-tena izany satria tena io ary tsika io. Efa io tsika io. Efa io nanazarantsika ny tenantsika hatramin'izay. Efa io namolavolantsika ny tenantsika hatramin'izay. Fa eto Andriamanitra miteny ndao re mba handahan-tena kely tsika. Handahan'io nofo io
ame an'io vavy io an' jesosy, anisy fiambenana an'io vavy io. Fa tsy tsika foana no ienao anatin'ny tokantrano hoe zay ndray efa milelalely ihany dia efa fantatry ny eo tanàna mihitsy ny hoe ianona indray zany. Tsy vitatsika ary tsy tafaneo an'izany mihitsy tsika raha tsy ao anatintsika ny etaeta sy fandinihan-tena ao amin'ny teny mba hahatongavany saintsika hoe tsy mety ilay fiantsika nandratra na ilay fiteny fanambanina na tsy fanajana. Raha mbola hitantsika hoe mety io zavatra ataontsika io dia tsy hiova izany mihitsy tsika. Raha tsy manana etaeta tsika hoe hiofitsika dia tsy miova izany mihitsy tsika satria Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny safidintsika. Andriamanitra tsy afaka hanao barofo antsika hoe tsy maintsy ianao. Tsy maintsy ianao manao an'izay tiako. Fa Andriamanitra mangataka n'inona? Safidintsika. Mba hanao an'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Satria izao raha tsy mety hiasan'ny teny isika dia andahan'ny teny foana. Mandahan'Andriamanitra foana tsika raha vao tsy mety hiasan'ny teny. Raha vao tsy ampifandy ny lalina ny teny ihany koa tsika dia izao tsy afaka hiasan'ny teny mihitsy satria tsy afaka hiditra an-tsehatra amin'ny fanahy masina hanovantsika. Tsy azon'ny teny ampiasaina mihitsy tsika raha vao tsy mandahan-tena hiala amin'ny fahazaran-dratsy, amin'ireo teny mihoatra tsy voafehy. Tsy ho zakan'ny fanahy masina mihitsy ny safidintsika izay hanandrasan'Andriamanitra antsika raha vao tsy manaiky ny fontsika. Jereo fa Andriamanitra miteny hoe anaka atolory ihany iny volanareo ve ozy izy? Fo ny tediavin'Andriamanitra. Ao anatin'io fontsika io mampiditra zavatra be dia be tsika. Ao anatin'ny saina aloha tsika mamolavola zavatra be dia be izay mety hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia rehefa avy eo miditra ao anatin'ny fontsika ilay izy. Dia lasa mamolavola ny karakterantsika ilay izy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ao anatin'ny fontsika io ny travain'Andriamanitra amin'izay tsika amin'ny alalan'ny fandinitena mba ho tena ho tonga taratry ny tenitsika sy modely ao anivon'ny tokantranontsika andahan'ity tenantsika ity indrindrandrindra ny vavantsika sy ny fihetsikitsika ety ivelany. Aleloia. Ny tokantrano maneho an'i Jesosy dia tokantrano modely. Tsika tena angatahan'i Jesosy hoe anaka atolory amin'ny fonao dia manahafa ozy izy. Tena izay no tian'i Jesosy satria izao mpanompon'Andriamanitra tena efa nilaza hoe ho avy ny fotoana anankiray ozy izy rehefa tonga eo amin'ny varavaran'ny lanitra ianao ka tsy mitovy an'i Jesosy ny endrika eo dia manino? Arindrina le varavarana satria manino? Tsy mitovy amin'i Jesosy. Fa mino fa tsy misy an'izany eto fa aneo an'i Jesosy avy tsika tsirairay avy izao ao anivon'ny tokantranontsika. Amen. Satria Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy irery ihany ny mpanalalana makany amin'iray. Raha vao tsy maneho an'i Jesosy tsika, raha vao tsy tonga Jesosy kely tsika ao anivon'ny tokantranontsika dia izao hoe tsy ho tonga any an-danitra mihitsy ny reo ankonantsika sy nahantenantsika. Tsy hisy izany amin'ny anaran'i Jesosy fa tsika tsirairay avy reto dia hiaraka ifampitatana amin'ny ankonantsika tsirairay avy ao any an-danitra hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Amen. Ndao tsika hanetry tena tahaka an'i Jesosy. Samy maneho an'i Jesosy izany dia mahay manetry tena. Raim-pianakaviana, renim-pianakaviana, zanaka mahay manetry tena. Filipiana 4:5 ka hatramin'ny 5. Raisitsika aloha ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ao koa aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay nadiananana ny endrik'Andriamanitra azy dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Jerevana hoe izany fanetriny tenan'i Jesosy izany hoe zanak'Andriamanitra ange Jesosy e. Andriamanitra ange Jesosy e. Iza milaza fa tsy Andriamanitra Jesosy? Jesosy tena Andriamanitra. Nefa nanino? Tsy ny fikiriny mafy ozy izy fitoviana tamin'Andriamanitra.
azonareo a-tsaina ve zany fanetretenan'i Jesosy zany dia izy tsika androany tsy mba hanetry tena kely eo anivon'ny tokantranontsika hoe za mba hangatahan'i Jesosy amintsika mba manome teny mamy eo anivon'ny tokantranontsika manome milaza eo am-bavantsika mba mahay mamolaka ny vavantsika io amin'izay io tanantsika io tsy mora faingafaingana mamely ny zanaka misy ary tena nareo mpivady ireo mpivady any alavitra any moa zany any amin'ny tsy hita maso any tonga dia rehefa misy hevitra tsy mitovy fotsiny dia raikitra ny combat tena na tsy eo amin'ny tena ary fa mety mifamely mihitsy satria manino tsy manjaka Jesosy tsy hita Jesosy tsy mahay manetry teny fa andaontsika androany miteny antsika Jesosy teny asy anao Jesosy androany andaontsika hanetry tena tahaka an' Jesosy tsy hoe tsika rehefa anteneniko teny lolo kely teny hoe tsy rehefa nahita nanana fahalalana be tsika manana metarizana inona re zany tena hoe fa tena mitapy-pahalalana be tsika dia hoe tsika ihany no henoina tsika ihany no tena marina be indraindray moa tsika ray aman-dreny indraindray tsy dia manana an'io anivon'ny tokantrano indrindra amin'ny zanaka dia indraindray tsika manararoatra fahefana zany hoe rehefa za ray aman-dreny za ihany tsy maintsy henoina tsy mahazo anariny zanaka mangina aloha zazakely firy taonako izany no anarina eo nefa ilay zaza mba hoe masika be loatra ianao fa sady ohatrany somary kizitina izay matahotra anao mangina fa mbola zazakely io dia efa tsy miteniteny ray aman-dreny tsy manaja ray aman-dreny mihitsy fa matoy izy zaza iny ampitenen'ny fanahy masina zany dia misy an'izany eo amintsika fa tsika tsy te hanetry tena dia tsika mihevitra tsika hoe marina foana tsika mafy kosa aloha zany ihany hoe zanaka dia teny antsika ilay zanakitsika manitsy antsika fa andaontsika re mba hanana fanetretena tahaka an' Jesosy Jesosy jereo fa tena nihetra izy nanaiky izy ho tonga olombelona mahaka an'io plasitsika fantaka Jesosy tsara nge io izy ange tonga nofo tahaka atsika nisy fotoana ny ary izy teo Getsemane tena niteny tamin'iray raha eo raha aza esorina amiko tia kapoaka ty ozy izy dia mba esoro fa aoka ny sitraponao ozy izy no atao dia ohatr'izay ilay tiany Jesosy ataontsika ihany koa raha eo tia indray fa hiteny ilay vadiko hoe mba mangina neny indraindray ny tena ohatrany hoe manongo atsika tena mamelaka tamaina mihitsy izany amintsika fa manino androany tenin'Andriamanitra amin'ny teny antsika mba ekeokely fotsiny na dia marary ary ingany Jesosy mba hiasa mahery ao anatin'ny fotsika mba hahafahantsika miaina izany izany fanetreteny izany satria tsy ho haintsika mihitsy izany ary tsy ezakitsika ny anao an'ilay izy fa raha ezakitsika dia mampime be tsika fa lasa manao komédia dia fa tsy zareo de tondro zareo molitra indray tezitra be so tsika tsy raviny te hanao ilay mitsika izany fa ohatra mampilasa mampime be tsy tena izy akory fa hita ihany ilay ao anaty hoe tsy tezitra fa andaontsika hanome an'izay fanetretena an' Jesosy hoe raha eo na dia mafy ary dia alao ny sitraponao no ataoko ho an'ny zanaka dia ndao hoe zanaka tokony manaja tsara ny ray aman-dreny ihany koa mankatoa araka ny teny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny Efesiana 5:5 teo manaiky tsara manaja tsara indraindray ohatrana manokana izao dia mitaiza ray aman-dreny aho an-trano dia ilay ray aman-dreny tena efa tena lasa zanaka tena lasa zaza soloina kosy dia mena sakafo dia tenenina tsara io servieta fafana tsara ny vava rehefa avy misakafo brosina ny nifiny tena lasa zaza dia indraindray tsika mieritreritra hoe satria lasa zanaka izy dia manana afaka miteny mihoatra anazy tsika satria izy lasa tsy miantehatra amintsika indray satria efa tsy manana kapasité tsony ny vatany
fa milasa miankina aminao izy dia indraindray ianao tady ianao fiteny mahery sy fihetsika mahery aminy fa tandremo a fa Andriamanitra miteny manaja foana ray aman-drenitsika mbola zanaka foana tsy afaka lasa hoe ary dia ny zanaka ray anina dia lasa ray aman-dreniny anina tsisy an'izany mihitsy tsy niovany zany ao anaty kopianao hoe lasa ianao indray ny ray aman-dreniny anina fa zanaka foantsika dia andao tsika hanaja an'ireo ray aman-drenitsika fa ho avy koa nge fotoana mba lasa mety ohatra anazy koa tsika rehefa ho avy ny fotoana dia mba manahoana zakatsika fa izany hoe tsy ajain'ilay zanaka satria rehefa lasa niankin-doha taminy andao tsika amerina n'izany fahamarinan'Andriamanitra izany anivon'ny tokantranontsika tsy hanararoatra fahefana raha ray aman-dreny ametraka tsara lanja ny ray aman-dreny raha zanaka manaja tsara ny tokantrano kristianina ihany koa dia tokony tokantrano mifampivavaka indrindrandrindra mifampatsaro am-bavaka tsarovy am-bavaka foana ny ankonanao ny vadinao zanakao na dia mahafinaritra kely ianao ary ny vadinao indraindray dia tsarovy am-bavaka foana izy tena iray aminao iny tsy olo-kafo izany iny ianao ihany iny lasa nivelana mandeha ny asa iny dia ianao ve dia tsy hoentinao am-bavaka ny tenanao hoe Andriamanitra tiako manolo tena ho anao fa manina koa raha mba hatolotra ao ny vadinao mba hoentinao am-bavaka izy na dia tsy mamea an'ilay tena ilainao ary izy tsy maninona e fa hoento am-bavaka fotsiny aloha izy dia Andriamanitra mikarakara ny sisa manaraka fa tsy ianao akory ny ianao zavatra hoe ataoko ohatr'izao io fa Andriamanitra eto mitaky antsika andao tsika hifampivavaka e tsy maninona na mbola tsy mety mivavaka ary izy fa hoeto am-bavaka foana izy jereo fa Jesosy ange tena mivavaka ho amin'ny mpianany alohan'ny fidianan'i Jesosy an'ireo mpianan'ireo dia izao noentin'i Jesosy am-bavaka tsirairay avy ireo mpianatra ireo adiny ray avy isaky ny mpianatra azonareo an-tsaina ve izany fitiavan'i Jesosy ny mpianatra izany dia ohatr'izany koa ny tokony mihoatra lavitra an'izany satria ozy izy Jesosy anao mihoatra tsika ozy izy Jesosy rehefa lasa izy dia mba tokony manao mihoatra tsika tsy hoe tsy anao ninina ntsony izay izany pastera fa lany ny fotoana ivavahako amin'ny vadiko fa izao na am-ponao mangina fotsiny Jesosy any izay ny ankonako any ivelany any ampio ilay zanakay ireny mba ho voatahiry manana mbola tanora fanahy loatra Jesosy dia arovy izy any satria izao nge tsika tsy hanaraka ny zanakitsika any ivelany any hoe tsy sitrapon'Andriamanitra dia asa indray petraka eo amin'ny seza fianarana eo tsy hiaraka amin'ny foantsika efa manina vavaka izay ataontsika manaraka anazy any dia ny anjely manaraka anazy any fanahy masina ao anatiny miaraka aminy any fa andao tsika tsy hametraka tebiteby ihany koa lasa n'ilay zaza dia izao iny tena ohatran'izao raha ho avy Jesosy dia izao aza manany amin'izany ireo olona Andriamanitra tena Andriamanitra ane miteny hoe raha mino ianao ozy izy dia maninona hovonjeny ianao sy ny ankonanao fa indraindray tsika mitebiteby be ilay zanako any avelany any rery any izy dia miaraka minasana anao inona indray zao fa tena tsy voagerentsika izany tensiontsika miakatra eo fa ndao amentsika an'i Jesosy hay mifampivavaka tsika mifampivavaka ny tokantrano dao tsika metraka lanja ny fiombonana amin'ny Jesosy tsy jereo tsara Jesosy fa nametraka lanja ny fiombonana tamin'ny ray foana izy tamin'ny vavaka Jesosy rehefa avy nanao fanasitrahana na fahagagana dia maninona tonga dia miala izy dia lasa izy mitokam-bavaka dia ohatran'izany koa tsika andao tsika ho tia vavaka hivavaka ao an'ny ankonantsika andao tsika ankonana mba tena tia fiombonam-bavaka satria rehefa miombom-bavaka tsika dia lasa miray saina ho azy io ankonana io lasa tia ho azy an'i Jesosy daholo ny vady aman-janakitsika rehefa miombom-bavaka tsika satria maninona ao anaty vavaka dia tsy maintsy misy tenin'Andriamanitra tohana amin'ny vavaka dia fanahy masina miasa ao anatin'ireo dia izao lasa misy firaisan-kina ho azy ny ao anatin'ny tokantrano dia hita lasa tian'Andriamanitra ny zanakitsika mivady lasa manaiky ho azy lasa tia ho azy ny lahy tsy ezaka be intsony fa
tena hoe misy fiainao nanivon'ny tokantrano efa mandeha be ny fotoana fa mino fa nandray zavatra tsika fa namangy atsika Andriamanitra androany hoe ny tokantrano anankiray tokantrano kristianina anankiray dia tokony tokantrano miaina fitiavana mandahatena amin'ny nofo maneho an'i Jesosy satria efa tonga ny fotoana anankiray tokony tena anehoantsika an'i Jesosy eo anivon'ny tokantranontsika efa aneny ny trompetra efa be dia be ny trompetra eto manaitra antsika isan'andro eto anivon'ny tokantrano eto amin'ny sekoly any amin'ny fiombonantsika amin'i Jesosy misy trompetra maneno izay fa ho avy ny fotoana anankiray hitsenantsika an'i Jesosy dia izao hoe rehefa marina fijorontsika miaraka amin'i Jesosy rehefa misaliny amin'i Jesosy tsara ny fontsika hoe io ny tediavin'i Jesosy atsika amin'ny sitrapony eo anivon'ny tokantranontsika dia mino fa tsisy ho veryntsika na dia iray ary amin'ny ankonantsika tsisy ho very fa hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra hifampitantana daholotsika tsirairay avy dia manao hoe indreto izay sy ny zaza izay nomenao anay Jesosy ho any amin'ny fonenana izay namboarinao anay amen. Dao tsika hivavaka ao amin'izay tenin'Andriamanitra izay betsaka ny zavatra nambaran'i Jesosy teto tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa mino fa hanovantsika tsirairay avy hanova aisy ianao ny famangin'Andriamanitra androany maraina. Asandrato mivavaka ao. Ray masina tsara indreo izay ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fihafakasitrahana anao Jesosy malala satria namangy anay ianao. Be dia be ny zavatra mbola tsy hainay Jesosy. Be dia be ny zavatra mbola tsy vitanay mandaha an'ity tenanay ity nofinay ity. Fa ankehitriny ianao mamangy anay ary mety efa henonay foana izany teninao izany fa androany ianao mbola mamerina anay indray ny amin'ny fahafahanay tokony manome fifankatiavana maneho fitiavana amin'ny alalan'ny teny mahay mametra ny teny izay ambara eo amin'ny vava manolotra anao anivon'ny tokantranonay Jesosy malala manana etaeta lala izay Jesosy malala mba hanao an'izany sitraponao izany nefa indraindray izay Jesosy malala hoentin'ny nofinay fa anio anao amin'ny teny hoe androany atolorin'ny fonao ho tanolonaka ahafahanao miasa mahery ahafahanay ho tonga ho modely anankiray eo anivon'ny tokantranonay Jesosy malala misaotra anao izay ny amin'ny famanginao dia mino Jesosy malala aorianan'izao fotoana izao sy manaraka rehetrarehetra tena anitsy ny tenanay izay anitsy ny fomba fiteninay izay anitsy amin'ny fijoroanay izay eo anivon'ny tokantranonay eo anivon'ny vady eo anivon'ny zanaka eo amin'ny ray aman-dreny makasitraka indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nanaovana an'izany vavaka izany aleloia amen. Ndao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Merci pasteur. Tain'ny Jesosy daholo tokony ihany Andriamanitra dia fitiavana izay milaza azy Andriamanitra tiako miteninao tsisy mity izany fa mila tompona foana fa anankiray ny Andriamanitra dia ray zanaka fanay masina. Toy izao ny filazana raha eo amintsika asa 5 ariva misy le école biblique any amin'ny centre ho anao izay mbola sy tany tena mbola sy tary ianao tena be dia be za ihany tsy olona ray roa fa zato eo tena mangataka anao aza miandro direct aza miandro hoe aka MP3 fa tsara fa matolo izy tsy natao aty tena miteninao misy tian'Andriamanitra koa zasanao mandeha monsieur déplacé mitadin'Andriamanitra raha mizava raha hainao folo raha makanao androany miakana raiky amin'ny folo izy rehefa avy eo amen. Dia ny fotoanantsika manaraka indray amin'ny zoma misy fotoana tsy haina amin'ny trampokon'olona analakely fa ato zoma ariva amin'ny efatra tandremo raha makany amin'ny trampokon'olona analakely anao amin'ny zoma dia iny faradoboka mibaka any fa tsy misy fotoam-bavaka azo ekely misy eo fa ato ny fotoana amin'ny zoma ariva amin'ny efatra dia mba miteny anao meza tonga aloha mahazo toerana aloha mba tsy mitsangatsangana any afara any tsy ratsy le mitsangana fa hitany rano zao rehefa elaela fa mba tonga aloalohantsika averina koa zoma ariva amin'ny efatra ny fotoam-bavaka antsika dia ato amin'ny CFM ato amin'ny zavaty ato amin'ny super rue deuxième étage fa tsy any amin'ny trampokon'olona analakely dia sabotsy indray dia verina anay tsika any centre
bypass. Amen. Averina koa raha riva ny école biblique mbola afaka tonga ianao fa tena hoe miteny mihitsy ara ny fahendrenana napetraka Andriamanitra tamin'ny Solomona hoe amidy ny fanananao ividianana fahalalana. Amen. Tsy misy école azy io, tsy misy école azy io fa mifontsika no tian'Andriamanitra hikatsaka azy. Dia ny zoma ato ny zoma ariva amin'ny efatra dia sabotsy any amin'ny centre. Dia ny alakamisy indray misy vavaka fifadikanana atao ao amin'ny Shalom Antanimena. Amen. Manomboka amin'ny 7 eo ilay izy eo amin'ny 2 sasany eo dia efa afaka mody ianao. Amen. Vavaka fifadikanana. Amen. Tsisy ny azafady, tsisy ny alakamisy azafady, tsisy ny marina kay zany azafady fa diso ny teny misy manaraka mihitsy zany. Tahin'i Jesosy tompoko tsangana antsika amarina amin'ny fotoana. Misaoratra Jesosy ny amin'ny fanotrononany indray androany amin'ny tendrony ity. Tonga eto anao mizara teny mamy, teny mpitiavana dia hainao mihitsy mizara ny tenanao aminay. Misaotra amin'ny fandravanao ny tsy fahalalana ao anatinay fa ny tsy fahalalana dia mitondra fanonganana ozy ny teninao. Vavaka Tompo amin'ny tendrony ity mba tena izay teny izay latsaka rehetra androany Tompo mba tena ho tanolona ka mifono tonga manatrika eto sy manaraka iny amin'ny direkta sy ny mpiaino radio sy ny amin'ny tambajotra maro samihafa. Makasitraka fanahy masina amin'ny fanampianonay ho anao mifankasitrana manakizay. Mametraka Tompo retraita-po ao aminao ireo Tompo eo mba amin'ny fahasoavanao, eo mba amin'ny fitarihanao, eo mba amin'ny fanapahanao, eo amin'ny fanotrononao. Ho anao mifankasitrana manakizay raha eo mianara Jesosy Tompo. Amen. Raisy tsodrano hitanao Jehovah keranao ampamerapetra ny tavany aminao Jehovah ka midra fo aminao ananitra ny tavany aminao ny Jehovah ka anomenao fiatanana. Amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra natozao fa fahasoavana